Anapaka-ombontsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ity no alahady fadimy manahaka ny karemy. Aoka andraindraitsika ny mofinaina volahatra an'io amin'ity alahady 17 martsa 2024 ity. Ivavaka sika. Misotranao zay raha eo noho ny amin'ity alahady 17 martsa ity karemy fadimy amin'ity volana martsa ity. Okenao tompo mba nolotra naindray ny teninao, satria ny teninao dia ainao amin'izay mahazo azy tona fahasalamana nofo rehetra. Ary ny teninao koa ane anoton'ny fovatonay tonga finofa kampandehanay mba olona araka ny sitraponao indray indrindra amin'izao herinandro vaovao zay diavinay izao. Dia mio anay tompo ny mofinainan'io izay sitraka tokoa ny velomanay azinay amin'ity androany ity. Misaotra dia sao teny tonga nofo. Amen. Ny Jeremia 1:12 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity androany ity. Jeremia 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah, fony Zedekia mpanjaka naniraka ny pasora zanaky Malky sy Zefania zanaky Maasea mpisorona akany aminy manao hoe: masiny ianao manontania amin'i Jehovah ho anay, fa miady aminay Nebukadnezara mpanjaka Babilôna. Angamba Jehovah anao aminay araka ny asany mahagaga rehetra mba ilan'ireo aminay. Dia Jeremia taminy: lazao anareo amin'ny Zedekia hoe: zao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, indro averiko ny fehidina ena-tananareo ary zay entinareo miady eny ivelan'ny manda amin'ny mpanjaka ny Babilôna sy amin'ny Kaldiana zay manao fahirana anareo, ka angoniko eto avoan'ity tanàna ity ireo. Ary zao niady aminareo amin'ny tanana indritra sy amin'ny sandro mahery ary amin'ny fahavinirana sy ny fisafoana amin'ny fatezerana mirehitra. Ary amiely ny mponina amin'ity tanàna ity aho, na olona na biby, ho fatiny aretim-be mandringana izy ary efa afaka izany ho Jehovah Zedekia, ho Jehovah Zedekia mpanjaka ny Jota sy mpanompony sy ny vahoaka izay sisa tsy matiny arety mandringana sy ny sabata sy ny mosara n'ity tanàna ity, dia tolotro eo tanan'ny Nebukadnezara mpanjaka ny Babilôna sy eo tanan'ny fahavalony sy eo tanan'izay mitadiny eny, dia mely azy amin'ny latsabatra ireo fa tsy tsitsy na hiantra azy na mindra vo aminy. Ary ty fireneny ity dia lazanao hoe: zao no lazain'i Jehovah, indro ataoko eo anoloanareo lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana. Zay mbola mitoetra eto amin'ity tanàna ity ihany teo fahatsabatra sy mosary ary eto mandringana, fa zay mivoaka anatona ny Kaldiana zay manao faharano anareo kosa teo velona ka ny ainy no babiny. Rehefa manandrana ity tanàna ity aho atonga loza aminy, fa tsy soa ho Jehovah atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka ny Babilôna ity ka hodorony amin'ny hafa. Ary eno ny teny Jehovah ny amin'ny taranaky ny mpanjaka ny Jota sy ny mpianakaviny, ny taranaky Davida. Zao no lazain'i Jehovah: mitsaray isa-maraina, afao amin'ny tanan'ny mpampahory ny olona nobaina, fa ndreo mivoaka toy ny afo ny fahatezerako, amrehitra ka tsisy amono noho ny faratsiany ataonareo. Indro atomiko ianao ry mponina andohasa, dia eo amin'ny vatolampy amin'ny tany lemaka, ho Jehovah, dia ianareo izay manao hoe: iza moa ny sahidina mena anay, ary iza ny sahiditra atao amin'ny fonenanay? Fa mananareo araka ny vokatry ny asanareo aho, ho Jehovah, ary andehatra afo ao amin'ny alany ka andevina amin'ny manodidina azy rehetra izany. Masilo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zany lahatsoratra masina zany ry havana dia mivakitsika hatramin'ny 13 fa tsy ny 15 ihany, satria lazainy eto hoe tsy maintsy andrehitra ny fahatezerany noho ny faratsiany ataony reto Israely tsy votoreto. Ny fahatezerako mirehitra ka tsisy amono no faratsiany ataonareo. 1:1 tapany farany misy izany fa tsy anjara mofinainantsika, nefa zany no mafitina ilay afatra azy voalaza rehetra teo.
noho ny faharatsiana dia tsisy hamono ny afo ny fahatezeran'Andriamanitra. Noho ny faharatsiana nataony dia tsisy afaka hamono ny afo ny fahatezeran'Andriamanitra zay mirehatra ho an'ny fireneny Joda sy ny fireneny Israely. Mba naniraka olona ihany i Zedeka mba hanontany an'i Jeremia mpaminahy, nefa zany ny teny nambaran'i Jeremia, satria izy Jehova mihitsy no miady amin'ny Israely amin'ny tanana indritra sy amin'ny sango mahery, amin'ny fahavinirana sy fisafoana afatezerana rehetra. Dia vonoina amin'ny lela-tsabatra sy areti-mandringana ny olona. Eo amin'ny 5 fa ahoso anoloana kosa reto hevitra reto. Raha manantona ny kaldianina izy dia ho velona. Fa raha mbola mijanona ao tanàna ihany izy, tsy mety manolo tena ho babiny kaldianina, dia ho faty mosary sy faty sabatra ao tratry ny areti-mandringana. Zany hita eo amin'ny 5. Zay mitoetra eto amin'ity tanàna ity dia ho faty sabatra sy mosary ary areti-mandringana. Fa zay mivoaka anatona ny kaldianina zay manao faharanana anareo kosa dia velona fa ny ainy ho babo. Napetraka Jehova eo anoloany reto fireneny Joda sy Zedeka mpanjaka reto natao hoe fahafatesana sy fiainana. Hozy izy hoe izao no lazain'i Jehova, indro ataoko anoloanareo ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana. Lalan'ny fiainana dia rehetra manolo tena manantona ny kaldianina sy ny babiloniana dia tsy ho fatiny mosary sy ny lela-tsabatra sy ny areti-mandringana, fa ho velona ka ho babiny firenen'ny babiloniana. Fa zay rehetra kosa tetra ao tanàna dia ho maty ny lela-tsabatra, ho fatiny areti-mandringana, ho tratra ho tramosary. Satria Jehova misy miady amin'ireo amin'ny tanana hiditra sy amin'ny sango mahery, amin'ny fahavinirana sy fisafoana ary fahatezerana amin'ny rehetra. 5 misy zany. Satria efa nanarina ihany reto fireneny Israely reto, mialà amin'ny ratsy fanaonareo, nefa didiny fony ihany nataony. Tsy nety nihaino ny tenin'i Jehova izy, tsy nety nakatony ny tenin'i Jehova, vokany fahaizan'Andriamanitra amin'ny afony rehetra tsy maty vonoina andevina amin'ny zareo amin'ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Zao kosa nefa ho antsika zay mihaino izany tenin'Andriamanitra izany. Tsika mbola mitsikitra amin'ny faratsiantsika ihany, na dia fanambara ary tamin'ity roa hevitra zay farana afaka 3 andro ity sy 4 andro ity hoe mamaly faratsiana ny tompo. Raha dika miteny hafa koa makahala amin'ny faratsiana ny tompo, kanefa ianao mbola mipetraka amin'izany faratsiana izany ihany fa tsy mety miala sy manantona ny tompo, dia irehetra aminao ny afo fahatezeran'i Jehova, tsy maty vonoina, tramosary ianao, maty lela-tsabatra ary maty ny areti-mandringana. Tsy miafina amintsika ry havana fa miala andray le varianty Covid andriny zao dia manao confinement indray. Aokotsika ho maila, aokotsika mba feno fatahorana amin'ny Jehova, ho feno fankatoavana ny tenany. Aokotsika hiala amin'ny ratsy fanaontsika fa mbola miala nenina amintsika ny tompo, mbola mamela fahavelomana antsika. Aokotsika hiverina ny tompo fa raha miverintsika eo raisiny iray. Fa raha tsy mety miala amin'ny faratsiantsika dia ho avy amintsika ny lela-tsabatra, ny areti-mandoza ary koa ny mosary sy ny afo ny fahatezeran'i Jehova. Koa nivoaha fanavoazana saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, koa hanohy famindrapon'Andriamanitra ho katolotritsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Fa kanamiza moa tsika Jesosy Kristy no manana ny teny fiainana manakizay, manatona azy fa vonona ho avitra no voatantsika izy ary tsy atsika ihany fa n'ity zao tontolo zao ity, koa anambara zany antso amin'ny figlobahany zany tsika, satria zany no tokoteny voalohany nataon'i Jesosy na Jaona Mpanabatisa dia hoe miglobahana ireo efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
nahoana moa tsika ny teo faty tsy hiala amin'n'ratsy fanaontsika ka hivirinao amin'ny tompo a fa amanaty ratsika dia tsy ho lavo mihitsy. Amen. Misaotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy izay mananatra anay, tsy manitsy ny dianay mba tsy anamafy ny fonay izay a nanitsy tadiny a tsy ny teninao a fa mba atratrany ao anatinay ny teninao a ka nova ny fovatonay a sy ny folofonay a ka atonga anay ny fovatonay a tsy anarana ny vidiny fonay fa anananay fiainam-baovaonay a ao aminao Kristy koa vao ny fiainanay tompo. Okanao hiasa mitondra fanavoazana mba hanananay fiavoazana sy hitondranay koa fanavoazana amin'ny sehatra hanananay fahavelomana. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe anay izay ny an-danitra masina ny anaranao mitonga anay ny fanjakanao atao anay ny sikaponao etỳ an-tany tahaka ny an-danitra. Minaniny anina sahazo anay amin'ny mamelany elokay a tahaka namelana izay midika taminay a izay mitondra anay mifakabana fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie izao todrano tononona amin'ny anaranay zanaka fanamaso izao a misy amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany todrano izany. Ary Andriamanitry ny fiadanana anie, ary Andriamanitry ny fiadanana izay mitondra an' Jesosy tomontsika mpiandrony lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena manakizay a izy anie tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sikapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ao izany hoe voninahitra manakizay a aoka ianao hiala amin'ny ratsy fanaonao a dia ho velona ianao a nahoana ianao ny teo faty mila hafaingana amin'ny faratsinao. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery ihany a amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.